Manao ny daholy androany indray zany a dia fametahana carreau no ianarantsika amin'ny fomba semi professionnel. Bon, zavatra ilaintsika raha ametaka carreau, gant iarovana ny tanana voalohany indrindra, ny lakôly zany ohatra zavatra ohatra zao ilay izy col mortier tsy voatery hoe ohatra ity ny markany fa col mortier dia mety mahita zavatra ohatra zao tsika eo amin'ny fonony, izay ny lakôly fametahana carreau. Dia bien sûr ny carreau dia niveau tsy adino mihitsy, dia ampianatra kely atsika fanaovana niveau, fampiasana niveau izay mbola tsy mahay ito zao ny tanako eto akaikikaiky eto, dia aty amin'ny tanako aty zao raha ohatra zao io misy bulle, raha antsika mety bulle mihetsiketika io zao aty amin'ny tanako avo izay alehan'io bulle io zany no avo, dia zao izy zao ilay zavatra niveau eo ampovoan'ilay tsipika maintimainty anankiroa ito, misy tsipika maintimainty io, eo ampovoany eo ilay bulle, izay no atao hoe ampovoany niveau eo ilay zavatra apetakitsika. Ampiasantsika zavetrany eto amin'ity carreau ity, rehefa ametaka carreau zany alohany asian'ilay lakôly dia apetraka ilay niveau, dia eto zao tsika io zao ilay izy dikan'izay zany mahitsy tsara ilay carreau dia afaka apetaka ilay izy. Dia fahatelo manaraka zany tsy fahatsona fa firy ny croisillon zany dia zavatra madinidinika ohatra zao ity zao ity, ity zao ito misy itony zany dia apetaka alohan'ny ametrahana an'ilay carreau, izany hoe arahana tanana izy zany dia eo anelanelan'ilay carreau anaky efatra moa zany, anaky efatra dia tsy lafo ny vidin'izy itony, misy sisiny kely anaky efatra ohatra zao ahitatsika azy eo anelanelan'ilay carreau ohatra zao, hitanareo tsara. Dia ny ilana azy indray zany dia ny anaovana an'ilay joint amin'ny farany, ametahana an'ilay joint ahazoana an'ilay elakelan'ny carreau mitovy, ametahana an'ilay joint croisillon ny anaran'ny tikatra. Dia manaraka izany ny peigne indray zany dia itony zavatra itony atao hoe peigne, misy kinifinifiny ohatra zao ilay izy, misy ngezangeza, ity zao majinika be ity raha ity, dia ity zao antonony, ity raha ity zao antonony, dia misy 9, 8, 9, 10 zao ireo. Ny fampiasana azy indray dia bien sûr fanasiana an'ilay lakôly atao amin'ilay carreau atsika. Andray exemple avy hatrany tsika hojerentsika aloha eto amin'ilay toerana asiana azy, alohan'ny ametahana an'ilay carreau dia fanaovana azy refesina daholy ka ity apetraka kely, refesina ny le mètre ihany koa, mila mètre tsika ko izay nalehany teo, dia mila an'ity équerre tikatra, équerre anaran'ity, dia voalazako daholo angambany, dia truelle moa zany, truelle, dia ity zavatra plastique tikatra ity ohatra ity zany fampiasana azy dia sisina carreau ohatra zao ito izy zao, dia ilay carreau zany mitsofoka atao nelanelany misy 9 io dia misy 6 arakaraka ny hatevinan'ilay carreau, dia
Ity zao carreau tikatra 8 mm dia 9 zany mety aminy. Dia misy koa carreau 5 mm dia ilay sisiny mety aminy. Dia ilay izy zany mitsofokato ilay carreau fanaovana sisina varavarankely. Dia tapahana misopirana ohatr'izao ilay izy. Izao ilay varavarankely dia tapahana misopirana ilay izy. Dia verina eto amin'izay tsika. Raisina andrefy raha mijery tsara zao tsika dia tsika mahita hoe 11 dia ato koa tsika mahita hoe 11. Dia fanaovana azy zany raisina andrefy ny coin anankiroa iny jusqu'ato. Dia avy eo zaraina ny isan'ny halavan'ny carreau dia avy eo ny reste divisé par 2 dia ataontsika makato sy hito le fotsifotsy hito. Izy zao mbola tsy voapetaka fa mitovy refy amin'ny ato samy 11 cm. Dia alaintsika ny joint ny refy ny joint tompoko dia 3 mm. Dia zay ngambany. Dia hiditra amin'ny fametahana carreau avy hatrany. Hiditra zao le croisillon napetrakantsika teo dia alohan'ny hametahana le carreau izy dia apetaka le croisillon. Dia izy zao le croisillon antsika efa mipetraka ny anankiroa côte anankiroa. Dia hito amin'izay arany fa andray an'le carreau no exemple anankiray fotsiny dia iarahantsika mijery azy. Raisintsika amin'le truelle le col dia apetraka eo amin'le carreau antsika. Dia raisintsika ty moyen ty dia pasena ohatr'izao. Pasena ohatr'izao. Ohatran'ny mibangona zany volo le izy. Peigne moa ny anarany. Ohatran'ny mibango volo zany. Peigne foana ohatran'ny hoe fihogo. Raha mijery kotsika dia ohatran'ny paozina fihogo zany le izy. Dia aparitaka tsara. Asiana ny sisiny rehetrarehetra, sisiny anankiefatra satria manjary tsy mikolle tsara. Nefa ty fa sady miasa manao maka film dia tsy vitan'ny loatra ilay sary indray mampamontsy izy. Fa izahantsika atao ara-dalàna ihany ilay izy. Voilà. Misy daholo zay izy dia raisitsika amin'izay ilay carreau. Dia par contre misy endriny kely misy esthétique an'ilay izy dia tsika arak'izay. Bon fa ahodina zany aloha. Ahodintsika aloha le carreau. Dia apetaka ao anatin'ilay croisillon. Izao apetakatsika hoe ao anatin'ilay croisillon. Dia mandray atango kely amin'izay aloha fa tena tsy ampy ny tanako.